lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao ny tao amin'ny fitelehavana amin'ny teknika moa zany no nitondrana ny fampiofanana mahakasika indrindra ny ataontsika hoe manodidina ny resaka fitananana ny tanàna amin'ny teny teknika moa izy hoe gestion na espace na ny le gestion na ville manontolo mihitsy fananinana moa zany hoe inona le tena antony fantatritsika fa misy ny asa fanamboarana eto amin'ny tanànan'ny Nosy Be amin'izao fotoana izao dia lalana manomboka eo amin'ny Satoto hatrany Andilana ary Atsoatsy ara izy io ihany koa dia mbola hitatra hatrany amin'ny hoe Satoto jusqu'à hatrany Faseny ny vokatr'izay zavatra zany dia mety hoaingana be zany ny fitaran'ny tanàna dia amin'ny alalan'izay fitaran'ny tanàna zay dia zay le antony fiofanana inona no andraikitra anjara andraikitra ny eo amin'ny teknika mahakasika an'izay alohan'ny hitsanganan'ny trano rehetra na zavatra mifanaraka amin'ny fampiasana ny tany dia zay no nampiasaina azy dia mandritra ny olona rehetra izay hampiasa ny taniny dia nampiasaina mpifana ihany koa izy ho an'ireny olona rehetra izay tsy nahazo alalana hoe tsy nahazo alalana amin'ny rehefa nanao ny asa fanorenana nefa tsy nahazo alalana dia nampifana ihany koa hoe inona ny anjara andraikitra ny aty amin'ny service technique ny commune eo indrindra ny tsara ny tanàna ny sikaponina eto amin'ny Nosy Be amin'ny resaka fanamboarana fanajariana ny tany moa zany no tena lazantsika anazy tsara raha manatona ny ao amin'ny commune ny ao amin'ny service technique alohan'ny anamboarana ny zavatra rehetra ao zany ny manome ny kopitsopitsony rehetra amin'ny zavatra fahafahantsika aza mavoza nareo manatona satria tsy hoe sanatria akory andeha hanasazy anareo akory ny ao amin'ny commune fa anome sy anampy ary zay no tena andraikitra ny commune anome sy anampy torohevitra hampanaraka anareo ny zavatra tokony atao rehetra tsaroa fa raha manaraka an'izay tsika dia raha pitso zany rehefa tena samy manaraka tsara an'izay fitsipika efampifezana zay ny mponina rehetra dia ho hitatsika ny vokany raha pitso fa tena vao maika ho be dia be no tisy mankafy ny tanàna Nosy Be ary be dia be ireo vahiny ho avy eto Nosy Be satria tena hoe manaraka tsara ny fitsipika ara-panajariana ny fanorenana rehetra eto amin'ny tanàna Nosy Be dia manatona ny tany ao amin'ny service technique eny fa nareo hoe mbola efa nanao ara ka mbola tsy nahazo nyreny le hoe taratasy fahazahoana lalina fanorena manatona fa afaka hanampy ny commune ny service technique amin'izay lafiny zavatra rehetra zay ny antony aloha zany ngeza Nosy Be aloha efa hitantsika tsara fa mivelatra ngeza be izy na izanaty zany ary isan'ny anankiray ihany koa natonga an'izay fampiofanana zay mba ahafahan'ireo ekipa reo mandeha sur terrain lavidavitra kokoa ny amin'ny
fanaovana an'izay. Ny anjara andraikitra zareo reo zany ny commune zany dia mampanjary zay angambany izy ny tena mampanjary amin'ny fanamboarana sy ny fametrahana sy ny fampiasana ny tany sy ny amin'ny alalan'ny fanorenana zay ataotsika eny amin'ny faritra misy atsika eny, mba izy zany le hoe mirindra tsara zany le fanorenana fa tsy hoe samy manao zay tiany ny eny dia lasa bidonville ny afaran'le izy. Zay angambany tena malaza anazy. Ohatra tena akaiky anankiray tena pisy eto amin'ny tanàna atsika zao ohatra ny fanariany rano maloto ohatra tsy tokony makeny amin'ny arabe mihitsiny ary tsy tokony makany amin'ireny canal dia vakeo canal amin'ny arabe reny fa tokony ao amin'le tompon'le tany ihany dia ao iny no amboariny dia any amin'ny commune ianao zany mahay hoe reo manory zao ny anaovanao anazy. Zay ny tena anjara ndraiky fa tena tsy azo atao zany dia reny le manamboatra tsy hoe manamboatra moa zany fa mitandro an'ireny zany no isan'ny tena asany eo amin'ny zareo na mpifanana zareo tamin'ity fampifanana ity. Ia, voalohany isoragna ny projet PIC na omeny formation sy nampitombo ny traikefa zay efa nanagna. Izy io moa asa fatao agnatin'ny davanandro fa nampatsahy na ome formation amin'izay tokony alalan-kizorona amin'ny fagnatsaragna ny tanàgna andrenivohitra. Iny tany zegny atsika vahoaka nosy be raha misy famorebagna zegny andeha tiantsika andeha atao zegny aza misalasala atsika magnatony ny commune mba azahoantsika ny tanàgna mendriky sy tsara ato agnatin'ny commune urbaine misaotra. Ny antony nagnanaovana le raha hoe mba hagnamafy le raha zegny hoe fa hita hoe fa eny hoe service technique ao amin'ny commune hoe ampriskiro hoe agnatanteraka ny lalagna mba hoe afagna mampiary izy amomony hoe fagnatanteragna le asa. Fa eo koa zegny le managna rappel koa le raha jiaby nianaragna tagny tana l'école fa igny ny ampiasaintsika tsisy raha miova zegny mba igny ihany ny ampiasaintsika le raha tsika fampiasa. Fagnazavagna amin'olo zegny le hoe zegny ny antony zay magnano le raha ty fotony le raha nianaragna zegny fitandromagna fagnatsaragna ny tanàna zegny fo zegny ny antony agnatanteragna lalagna io fitandromagna ny fagnatsaragna tanàna zegny. Zay zegny ny antony hoe agnanaovana hoe police de voirie. Formation zay natolotry ny PIC 3 eo anivon'ny commune ho an'ny service technique zay misahana indrindra ny urbanisme eto amin'ny tanànan'ny Nosy Be, izay mahakasika indrindra ny fitantanana ny tanàna sy ny espace. Dia von'ny afatry ny commune moa dia ny fisaorana be dia be atolotra ho an'ny projet PIC 3 izay nanoana ny tantsoroka amin'ity fanomezana formation ho an'ny service technique na ity izay ivoan'ireo police d'urbanisme maromaro izay hoentina handrindra hoentina ho mason'ny commune sy vavan'ny commune eny anivon'ny toerana tsirairay mba hoentina hanatsarana ny rafitry ny tanàna. Aminay aloha dia hoe mankaherana ireo police d'urbanisme voanivoaka teo zegny ny avy amin'ny commune urbaine Nosy Be dia mametraka hafatra koa ho antsika rehetra izay hoe fiarahamoniny pirenena rehetra eto Nosy Be zegny mba hagnantona ao amin'ny commune hangataka fagnazavagna sy toromarika hoentina hanatsaragna ny tanàgnantsika fa vono handray sy hamaly izay fanontaniana apetraka anareo zegny ireo olo voanofagnan'ireo izay tsy iza fa technicien ao amin'ny commune ihany fa na TV na ny fahaiza manaony sy traikefa ananany hoentiny hamahana ny olana rehetrarehetra misy eny anivon'ny tanàna mikasika ny urbanisme. Mba hialagna koa zegny amin'ny resaka fandrodagnana sy fanakanana ny asa izay anaovantsika investissement maventy amin'ny toerana misy atsika dia aleo manantona aty amin'ny commune aloha vao hisehatra anao ny asa tokony atao mba tsy hisian'ny fanomezantsiny amin'ny lafiny anankiroa
amin'izay mba hizotra amin'ny atsakany sy andavany zegny ny projet na construction zay ho ataontsika tsirairay avy. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fiapetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra